raha ny akon'ilay Fandravana Trano tetsy Nanisana indray kosa dia Fanatanterahana ny didim-pitsarana ary ihany koa fifehezana ny filaminam-bahoaka no notanterahana mpitandro ny filaminana ny zoma lasa teo nandritra ny Fandravana Trano tetsy Nanisana. Io moa no isan'ny fanazavana nentin'ny Col Florense Rakotomahanina avy amin'ny EMMOFAR Antananarivo. Nisany koa moa tamin'ny herinandro teo le izay nanotona ihany moa ny filaminana ny Fandravana Trano teny Nanisana. Io moa zany dia efa mazava anareo ngamba fa efa nisy ny taratasy ara-dalàna, nisy ny réquisition natao tamin'ny hémorragie analamanga ho mpitandro zany fandehan'ny filaminana nandritra n'iny zavatra iny. Tamin'ireny moa zany araka ny hitanareo araka ny efa nitatrana taonareo tamin'ny gazeta dia nisy ny toatsika hoe fanafoana grenady filazanareo azy tamin'ny foany zavatra ray ihany no natao satria le olona moa efa nanomboka nanakana arabe, nanomboka nanembatsembana ny asan'ny huissier sy ny engin zay nandravana iny dia anjara toro tamin'ny filaminana satria izay no nanaovana réquisition ny hémorragie analamanga iaro ny Fanatanterahana iny didim-pitsarana iny satria didim-pitsarana no notanterahanna fa tsy hoe didy avy any amin'ny ministère ny agriculture na avy any amin'ny toerakafa fa didim-pitsarana zay efa nandalo ambaratoa isan-karazany zany hoe didim-pitsarana efa tsy azo lavitra intsony. Ny andraikitra mpitandro filaminana tamin'iny dia niaro ny Fanatanterahana iny didim-pitsarana iny